Teny fikasana ao amin'ny Baiboly momba ny fanasitranana. Salamo 4:30. Maro ny fahorian'ny marina, nefa Andriamanitra manafaka azy amin'izany rehetra izany. Jakoba 5:4-5. Misy marary va eo aminareo? Aoka izy hampaka ny olon'ny fiangonana, ary aoka hanositra diloilo azy amin'ny anaran'ny Tompo ireo sady hivavaka eo aminy. Ary ny fivavaky ny finoana dia hamonjy ilay marary. Fa ny Tompo hanangana azy, ary nanota izy dia velany eliny. Salamo 7:20. Nandefa miteny izy mba hahasitrana azy, ary nanafaka azy tamin'ny longony anjerany. Mpanjaka 2:20-5. Izao no lazain'ny Tompo Andriamanitra Davida rainao. Efa nohenoko ny fitarainanao, ary efa hitako ny ranomasinao. Indro hahasitrana anao aho, ka raha afaka ampitso dia hiakatra ho ao an-tranon'Andriamanitra ianao. Jeremia 30:17-1. Fa ho tanterahiko ny fanasitranana anao, eny, ny sitraniko ny faharatranao, hoy Andriamanitra. Isaia 5:7-20. Mampatanjaka ny reraka izy, ary izay kely hery dia homeny hery be. Salamo 3:7. Izay mamela ny helokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra. Isaia 7:15. Nefa izy dia voalefona noho ny fahadisoantsika sy notorotoroina noho ny helintsika. Ny fampijaliana nahazoantsika fihavanana no namelezana azy, ary ny dia kapoka taminy no nanasitrana antsika. Exodosy 15:1-20. Ka hoy izy, raha zoto hiain'ny feon'ny Tompo Andriamanitra ao ianao, ka hanao izay nahintsy eo imasony, sy hiainy ny lalàny ary hitandrina ny didiny rehetra, dia tsy hisy ataoko aminao ireny aretina rehetra ireny, izay nataoko tamin'ny Egyptianina, fa izao no Tompo izay manasitrana anao. Lioka 7:14-2. Ary rehefa lasa izy ireo dia nanjo teny am-pandehanana. Matio 10:1. Ary Jesosy niantso ny mpianany 12 lahy akeo aminy, ka nanome azy fahefana hamokana fanahy maloto sy hahasitrana ny aretina rehetra mba mirofo rehetra. Malaki 3:20. Ary hiposaka aminareo izay matahotra ny anarako, ny masoandro ny fahamarinana, manana fanasitranana ao amin'ny tanany, ary hivoaka ianareo ka hifaly avanja toy ny zanak'omby mifahy. Asan'ny Apôstôly 5:7-30. Ary ho Petera taminy, ry Enea, manasitrana anao Jesosy Kristy, mitsangana ka amboary ny fandrianao. Dia nitsangana niaraka tamin'izay izy. Marka 9:17-20. Ary izao famantarana izao no anaraka izay mino: hamoaka demonia amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy, handray menarana izy, ary na dia misotro zava-mahafaty aza izy dia tsy hampaninina azy izany. Hametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrany ireny. Hebreo 12:17. Ary manaova lala mahitsy alehan'ny tongotrareo, mba tsy hampipitsoka fa mba hahasitrana azy kosa. Korinthiana 2:12.
7 ka hatramin'ny 9. Ary fandrao irehare noho ny habetsaky ny fanambarana aho, dia nasiana tsilo tamin'ny mofo. Iraky Satana hamely ahy. Fandrao irehare aho. Izany no nangatahako intelo tamin'ny Tompo mba hialana izany amiko. Nefa hoy izy tamiko, ampy ho anao ny fahasoavako, fa ny heriko dia tanterahina amin'ny fahalemena. Koa mainka sitrako ny irehare amin'ny fahalemeko, mba hitoeran'ny herin'i Kristy amiko.